Savaty boxa français niomana nandray fifandrana iraisam-pirenena ihany koa Madagasikara tamin'ity herinandro ity nanomboka ny zoma teo ny farana androany zany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Mpanazatra sy ofisiely teknika no miatrika izany fifanana izany. Ny tanjona dia ny hampiakatra hatrany ny avo teknika ny mpiatroka malagasy sy ny mpitsara malagasy ao anatin'ity taranja Savaty boxa ity. Ny tsara ny traikefa ny ho an'ireo mpanazatra sy ofisiely teknika malagasy ireo expert frantsay avy amin'ny fédération frantsay Savaty boxa française izay nahazo fankatoavana amin'ny fédération iraisam-pirenena. Mpanazatra misa 220 sy ofisiely teknika 420 nanaraka amin'ny fifanana nandritra ny 3 andro tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay nitarihan'ny expert frantsay mirahalahy Lionel Laurent sy Edvin Laurent. Ny misy ny fifanana zao pour 3 jours. Androany rapitso dia rafakapitso formation na entraîneur izy io officiel ny tanjona tena hotratrarina zany tena hoe ho aparitaka eran'ny Madagasikara mihitsy ny taranja Savaty dia ahafahana manaparitaka azy dia tsy maintsy mampiofana olona maro menatrakefa dia ny mpampiofana moa eto ny expert international avant la fédération française, le tenant fédération internationale, mandaté une fédération internationale, a pu faire une notion indien, responsable en cadre et aussi en indien, la formation. Et en a qui fait chose niao, et mis à faire une fédération mauricien. Ça dissout le tenant de la fédération internationale, membre du comité directeur de la fédération internationale. Amin'ny tena antony anaovana izy ity moa zany dia mikasa apiditra championnat du monde eto zay andray championnat d'Afrique eto dia mila manana traikefa maro ny officiel sy ireo entraîneur mba tsy hampitsanga menatra amin'ny Madagasikara amin'ny vokatra. Aritra 3 andro le fifanana inona avy zany tena hoe omenan'ireo mpiofana mandritra an'izay 3 andro zay? Le fifanana zany mizara roa mazava tsara amin'ny salle anankiroa samihafa ny entraîneur sy ny officiel tena hiditra amin'ny pitsopitso ny ara teknika mihitsy zany amin'ny fampiofana ireo expert ka hatrany amin'ny base mihitsy zany hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra no omenan'ireo mpiofana. Manaraka an'ity moa zany dia tsy maintsy hitety faritra ihany ny fédération ny formateur en fédération anamafitra kefa izay tsy tonga noho ny olana antony samihafa any amin'ny faritra. Nahatonga solitena tamin'ity fifanan'ity avokoa ireo likipahatra 220. Tanjon'ny fédération hoe andreo matokampa Louis Amédée filohan'ny fédération ny ampitovileta ny lafin'ny teknika ho an'ireo mpiatroka rehetra manerana ny Madagasikara. Ibahaterana eo amin'ny fandaharam-potoana ny fédération ny fanamafisana ny fandraisana anjara eo amin'ny faninanana eto Afrika sy aty amin'ny faritra Manosbe Indiana amin'ny ity taona 2024 ity izay vao mieritreritra ny fedina ny tompon-daka eran-tany.